Ankafaliana ndray tompoko lasy tompoko vavy no iarahako aminao amin'ny ity aliny alatsinainy fatelony volana jolay taona 17 ity atolotra ny araba ho antsika eto Madagasikara sy ny ampitan-dranomasina ihany koa manjotsy tapaka ny canal 200 mazava ho azy moa fa etsika ara-panajahantena no iarahanao amin'ny tenako rehefa toy izao ary dia manasanao moa anjoy izany ho amin'ny hatrany farany. Oresantsika voalohany manodidina ny sehatra ho an'ny iraisam-pirenena satria dia nanasolo-tena iray tsika teo amin'ny fahampiderana ny bokinozatra sy ny voronosy natao tany Espaina tany izy ity tamin'ny volana jona lasa teo. I fitiavana Mikael no solo-tenantsika teto Madagasikara tao anatin'ny sokajy junior roa amby roapolo taona ny lehilahy nefa dia nametraka izay tontolo tsara izay tao anatiny tony sehatra iraisam-pirenena itony ary dia notoloran'ny federasiona ny lehilahy vola sahaza azy koa izy tamin'izao mahatompon-daka ny Europa azy izao tamin'ity tompony lalaovana 17 ity dia fanampanazavana no arahantsika. Totosa tamin'ny 17 ny volana jona lasa teo ny fifaninanana ho an'ny fedina ny tompon-daka tany amin'ny faritra Europa. Tao anatin'ny izany dia nanasolo-tena iray isika tamin'ny alalan'ny Andria Miandrosoa fitiavana Mikael latsaky ny 12 taona mbola tao anatin'ny sokajy junior no nisy ity atleta malagasy teo amin'ny fampiderana ny bokinozatra sy ny voronofo maneran-tany ity. Fantatra tao anatin'izany fa nisy satrany amin'ny 12 no mpandray anjara tamin'ity fifaninana tany Espaina ity voaositra ho tompon-daka ny Europa taona 17 Andria Miandrosoa fitiavana Mikael izay anisan'ny sangany tao anatin'izay junior maneran-tany izay. Manomboka hita amin'ny vokatra maneran-tany izy dia tena koa solo-tena ny malagasy tany Espaina tamin'ny musclemania Europe dia le izy championnat mondial izy fa natao tao Europa fotsiny dia tamin'ny catégorie classique junior nazahoako lalina voalohany. Tsy nitazapotsiny ihany koa ny federasiona ho an'ny taranja fibatana fonjam-by eto Madagasikara izay eo ambany fehian'ny Andriamanarivo Arnel Jean Alex fa dia nitondra ihany koa izay voatsirambin'ny tanana ary nanome vola 600,000 ariary ho an'ity atleta mendrika ity izay niaro voninahim-pirenena tamin'ireo fampiderana ny bika sy ny voronofo sy ny hozatra ity. Izay nataontsika tany Espaina ary misy zavatra kely voatsirambin'ny tanana mba ho atolotra ny atleta nandray anjara atao. Raha ny atleta gasy zany tena efa manana niveau ambony be mihitsy ny amin'ny resaka bodybuilding dia ezaka sy le vola lany zany tena betsaka loatra dia izay koa mahatonga an'le tsy dia hoe betsaka manao anazy satria ny raha vola lany sy nohatran'izany mety hoe tsy voavaliny nefa ny betsaka loatra dia amin'izao zany amin'izao comité bodybuilding efa mitsangana zao zany dia efa hita hoe manampy bebe zareo amin'ny famoahana ny atleta sy ny rehetra fa raha ny niveau aloha jerena dia tena efa maharesy tena fa tonga lavitra mihitsy ny malagasy. Betsaka ny zava-bita tao anatin'ny izay nitsanganan'ny federasiona ho an'ny bodybuilding eto Madagasikara sy ny fibatana fonjam-by amin'ny ankapobeny ary manana hetsika ihany koa izy ireo na eto toerana indrindra fa ny fedina ny tompon-daka eran-tany izay atao any Mongolie. Federasiona aloha zany dia ny championnat du monde ny tena vatangezaka izay ngamba ny amin'ny volana oktobra atao any Mongolia diezaka ny federasiona handefa atleta ho any Mongolia. Zava-dehibe araka izany itony fifaninanana izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena itony ary ara-dalàna hatrany ny eo ambany fifehezan'ny federasiona izay tarihan'ny Andriamanarivo Arnel Jean Alex raha ny fanazavan'ny hatrany. Ny akoatr'izay dia atsizo izy ireo fa tokony manaraka ny fitsipika sy ny fepetra avokoa ny atleta rehetra izay miantsehatra amin'ny tony fifaninanana itony. Eo amin'ny sehatra ho an'ny baolina kitra kosa indray dia
tsy tanteraka ilay faniriny ny Barea de Madagasikara tao anatin'ny fifaninana tao anatin'ny Kosafa izay natao tany Afrika Atsimo na dia nanao ny aintso-zavatra ary ny mpilalao sy ny mpanazatra tao anatin'izany ary dia maty hodera aloha ny vokatra azon'ny Barea de Madagasikara na dia tsy tafitara aloha dia efa zava-dehibe tokoa no napetraka tao anatin'izay sehatra izay. Ny antony dia nandresy rono ohatra ny ekipan'ny Seychelles isika raha toka ny voakom-pandresany koa nanoloana ny ekipan'ny Mozambika tamin'ny isa efatra noray ny sarakady sahala tamin'ny ekipan'ny Zimbabwe aotra no aotra. Izay no isa azontsika ny tetsakilan'izay ny ekipan'ny Zimbabwe dia nampitondra eta mavesatra ny ekipan'ny Seychelles tamin'ny isa enina noray nandavo ny ekipan'ny Mozambika ihany koa tamin'ny isa efatra no tsy misy ary dia laviny ihany koa ny ekipa hafa tao anatin'izay. Izy zany no tafiakatra tao anatin'ity isam-bondrona ity ny ekipan'ny Zimbabwe satria dia ray isam-bondrona ihany no miakatra ao anatin'izay fananana rehetra izay. Na izany na tsy izany aloha dia efa tsara izay vokatra ho an'ny ekipan'ny Barea de Madagasikara izay ary dia raha ritsika sofoany ny mpilalao sy ny mpanazatra ihany koa amin'itony sehatra iraisam-pirenena itony. Io ny atsika dia tohanantsika hatramin'ny farany alefa foana Barea de Madagasikara. Fa eo amin'ny sehatra ho an'ny ady tondro kosa indray ny 20 sy ny 27 nyty volana ity nisy ny ady tondro anisan'ny goavana natao tany Congo Brazzaville nametraka izay tontolo tsara izay ny Madagasikara tao anatin'ny izany na dia médaille de bronze ary no azontsika tamin'ny alalan'ny mihoratina teo amin'ny latsaka ny 27 kilao raha toka Marco Jérôme teo amin'ny latsaka ny 12 kilao izy menadareto ihany koa no hiatrika ny fedina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny lehilahy atao any Amboro ho an'ny vehivavy atao any Inde reo solotenantsika mila toana satria dia amin'ny farany volana ho avy izao sy ny voalohany volana septambra no anatotosana izany dia ho fiainoantsika anatin'ity fanadidiny ity ny makasika ity resaka momba ny ady tondro ity. Ny 15 ny volana jona teo no niainga teto tanindrazana ny mpikatroka ady tondry malagasy namonjy ny Congo Brazzaville hiatrika ny sehatra afrikanina sy ny andehanana any amin'ny fedina ny tompon-daka eran-tany ihany koa. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra zay tonga tamin'ny alakamisy 20 ny volana jona ity teny aserana piaraminidiny raisa-pirenena teny Ivato dia tena lavitra tokoa no nisy ny atleta malagasy anka sarotra ny fanana tao anatin'ny izany. Na izany ary nefa dia ny ady mafy reto ny arovona pirenena fitomenada ireto. Dia nandresy Tonia, nandresy ny Namibia dia natao resy efa nasangany ny juge ny coin rouge asika coin rouge dia lasa bleu indray dia nikorontana ny vahoaka congolaise adiny roa dia tany amin'ny adiny roa mahery tany zay vao niditra tamin'ny 3e combat sy fizaliana zany tany. Betsaka ihany koa ny olana nosedrainy ny délégationna malagasy teo amin'ny resaka arabola. Inona ny makasika izany manahoana ihany koa ny fandravonana azy ity. Cotisation internationale no sy voalohany nanomboka 2011 jusqu'à 2017 isorana moa ny mpitondra fianjakana isorana ny ministera fa nanao engagement izy dia efa voaloha le izy efa ao amiko ara ny mail nanaovan'zareo engagement raha sy zany sika sy afaka mitondra médaille fa ny fandito dia tahaka an'izany ny passeport tomboka imprévu le izy satria tamin'le invitation zay niraisinay avy any a Congo dia sisy an'izany resaka visa zany kanefa zany ny firenena rehetrarehetra dia efa nazanona daholo dia noho nitakina amin'izay le izy afaka 2 andro 3 andro dia mandosy $50 isaky ny passeport safe zany zay 9 dia $450 zany. Atao anatiny ny ady zay nitotosana tany Congo Brazzaville iny dia fantatra ihany koa fa manana solotena 3 isika teto Madagasikara mahazo ilay natsoina hoe bourse olympique. Izy avy izy ireo. Fa any amin'ny oktobra zany azo bourse olympique zany reo akizy ireo i Tonia dia i Muratina dia i Marco Jérôme. Fa melohan'izay zany mety reo Marco Jérôme sy Muratina mety eloha lalana any délégation sy ny maître zay anao stage melohan'ny fotoana zany mety hoe après mois eo zany raha sisy ny sampona dia mandeha izy menada. Tao anatin'izay ady natrehan'ny malagasy tany Congo Brazzaville izay Muratina teo amin'ny latsaky ny 27 kilao sy Marco Jérôme latsaky ny 12 kilao no nibata ny médaille bronze tao anatin'ity fananana ity ary izy menada ireo ihany koa no hiatrika ny fananana zay atao any Inde sy any Amboro
amin'ny faran'ny volana ho avy izao sy ny voalohan'ny volana septambra mitsidika iny. Combattant aloha zany tsy ohatran'ny atsika taty hoe 2 minutes fois 4 fa 3 fois 3 le izy. Mafy ali izy satria ny adversaire koa nanomana de tsy maintsy niezaka hatramin'ny farany. Zany no telo. Le problème koa zegny le hitako le arbitre somary mitongotongelina amin'ny fotsotra satria maro be sahotakotaka nisy takagny avy am'le maintotra sy fotsotra. Nandeha le adinero lahy manomboka première round deuxième round manomboka deuxième round arbitre karaha mikatrokatra aminy satria poinko zegny nahenkegna. Sy zavatra ataoko zegny ataony faute aby. Ozo miesquive za de fa tsy tianjare de fa miegna point faute karakaran'izany. Izy lo niady ady mafy tanka. Betsaka ny fanantenana ho antsika eto Madagasikara ao anatin'izay sehatra iraisam-pirenena izay satria raha tany amin'ny fitoana tsy nandraisantsika anjara teo amin'ity sehatra iraisam-pirenena ity ho amin'ny ankehitriny mitango vokatra tsara ny atotondry malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tsy ambaka izany ihany koa ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany izay atao tsy ho ela izany. Eo amin'ny sehatry ny tsipikanety be ho an'ny sectionnana Avaradrano ny club des As dia ao anatiny izay ivony fankalazana fa 5 taona izay misy ny hetsika lehibe karakaran'izy ireo ny faran'ny herinandro ho avy izao. Roa andro be izao no nataterahana azy ity eny amin'ny faritra tsy nanan'ny nosiny no anaovana izany manasa ny rehetra ihany koa izy ireo ho tonga anatrika izay fanana isan'ny goavana izay dia fianoantsika anaty fanadidina ary ny makasika izay sehatra ny tsipikanety be izay. Ho totsaina amin'ny favalo sy ny fasivon'ny volana Jolay ho avy izao ny fanana ao anatin'ny Open section na Avaradrano eo amin'ny kianjan'ny Jovena Ambomangakely no anataterahana azy ity izay tafiditra indrindra ao anatin'ny 5 taona ny club des As izay rehetra izay. Misy karazany telo zany le fananana karakaraina, misy ny triplety senior de misy ny doublety dame de misy ny doublety junior. Amle fikarakarana an'le dame sy ny junior zany de ny participation zany 60% zany amin'ny voalohany de ny 20% ho an'ny faharoa. Misy concours foana zany ety amin'ny les As zany isaky ny lalahady zany de misy foana fa mitindray mitoraka ty zany de niezaka zany ny section Avaradrano ndray manontolo miaraka amin'ny club des As moa zany no anolotra no repris zany télévision couleur grand départ zany. Maro ny amboara izay hozaraina ao anatin'ny fifananana ao anatin'izay Open section na Avaradrano izay. Araka izany dia efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo izay maniry andray anjara ao anatin'ny tony fifananana eo amin'ny sehatry ny tsipikanety be ity satria dia nametraka tontolo tsara i Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao. Mezaka ihany koa ny kluba rehetra ao anatin'izay fifananana izay ametraka ny anaram-boninahitra ao anatin'ny tony fifananana itony. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra teo dia triplette senior sy ny doublette dame sy ny doublette junior no afaka mandray anjara feno ao anatin'izao fifananana anisan'ny goavana mandritry ny 2 andro ao anatin'ny section na Avaradrano eo amin'ny sehatry ny tsipikanety be ity. Fa ho an'ny tontolo ny familiana fiarakodia kosa indray ny Reine Total Quartz izay miditra eo amin'ny andiany 5 ity fifanana ity fantatsika mazava tsara fa ireo sangany eto Madagasikara hatrany no mandray anjara feno ao anatin'izy ity voafehantsika tanteraka izay fifananana izay ny fanampanazavana miaraka amin'ny Hakim Kolo. Totosa omaly ny Reine Total Quartz vita amby Folosorarivo dingana 5 ho an'ireo miadana ranom-boninahitra amin'ny sokajy Reine 400 mètres amin'ny taona ity fifananana izay mikarakarain'ny club ama ary lotoanan'ny lubrifiant Total Quartz toy ny efa mahazatra ihany dia teny amin'ny piste bataka arivony mamo no natanterahana izany. Teo amin'ny Reine dia vokatra tsy nampoiziny rehetra loatra ny teo amin'ity sokajy ity satria raha saika ireo favori efa fantatra hatrany no nandresy tamin'ireo manche teo aloha dia nivadika andrasa tamin'ny dingana 5 ity izay niakarana mpanamory hafa ary taorian'ireo 7 passage de qualification niakarana mpifaninana valy miaraka ny phase finale dia nivoaka mpandresy rehefa niady ny finale niaraka tamin'ny andry ny aina i Andry Kaspa izay fandresena voalohany ho azy teo amin'ny Reine ary nibatan'ny amboary tamin'ny filarana amin'ny akapobean'ny Reine tamin'ity dingana 5 ity.
ity mpanamory ity izay nitondra golf MK1 VR6 raha VR6 ihany ilay nilahatra tamin'ny final izay nentiny andry ny aina no nilahatra teo amin'ny lalana faharoa filarana amin'ny akapobeany ary itianina izay nitondra Clio Williams no nanakatona ny podium run. Teo amin'ny pro run atahorin'ireo 7 passage de qualification ny akaran'ireo mpifaninana valo niatrika ny phase finale dia suspense hatrany ihany koa ary niafara tamin'ny fandreseny vazaha indray izay tokony nilaharan'ity mpanamory mitso Evaneuf ity teo amin'ny finale niaraka tamin'ny RIF nitondra Kolosport izay ity farany mo nisedra olana mekanika tahorin'ilay manasa-dalana ary dia tsy afaka niatrika ilay finale arak'izany dia ivazaha no nipatany amboara ary nandresy teo amin'ny pro run raha irifa kosa no teo amin'ny larana faharoa tsy niova toy ny tamin'ny dingana rehetra teo aloha no nitazona ny 3e place dia Bobo JR nitondra ilay Mustang GT tahorin'ny dingana fahadimy iny dia akaina kely ny run fa amin'ny volana oktobra indray ny dingana manaraka fa isedra ny dingana fatiro azy ireo mpikatroka slalom rehefa avy nakarivotra elaela ihany koa dia tsy inona izany fa ny slalom Likimoli Tekno Datsindrano izay nokarakarain'ny club MSA ary eny Bevalala indray no amboa mpiaonan'ireo mpankafy run ny sabotsy valo sy ny alahady 9 jolay ho avy izao. Fa ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava kosa indray dia misaona amin'izao fotoana izao satria dia nody mandry tatsy anosy la Réunion imamboa anisan'ny andrarezina teo amin'ny sehatra teto anatiny sy ny tany ivelany satria dia ny ekipan'ny 3FB hatrany no anisan'ny nampisongadina azy rehefa nila ravinahitra tany Frantsa sy tatsy anosy la Réunion izy dia nametraka izay faiza manao eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava izay. Efatra amin'ny 70 taona ny lehilahy dia efa voalevina moa ny nofo mangatsikany ny makasikasika ny palmarès na ny zava-bitany tao anatin'izay tontolo izay no arahantsika. Niavaka raha samy niavaka teo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava nanomboka tamin'ny taona 1770 mandrakitiny androany tsy mialo anatin'ny sain'ny rehetra raha kotonirina Zino Dimambo izay tsy zovinany rehetra tao anatin'izay tontolon'ny baolina lavalava izay na ny teto toerana io na ny tatsy amin'ny rambasimbe indianina na ny tany amin'ny faritra Eropa ihany koa satria dia nametraka ny tantara tsara tao anatin'ny izany Mambo tamin'ny fotoana rehetra izay nilalovany ary dia tovolahy velontsika hatrany izy eny ambony kianja rehetra eny. Isan'ny mpilalao namorona ny 3FB rugby ny taona 1970 niaraka tamin'ny Eugène na Lavabra teo ihany koa Solbe ry ratovondraona Eugène ary Risand tamin'izany fotoana izany nipetraka teo amin'ny 3 Karael ny toerany teny ambony kianja rehefa milalao izy na teto Madagasikara na tany ampitan-dranomasina voantso tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy rugby tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 1770 raha niona tamin'ny ekipan'ny La France ny mpilalao malagasy tamin'izay fotoana izay tetsy amin'ny kianja be any Mamasina ary navelom-bolo fa nitondra fandresentsika tao anatin'ny izany. Anisan'ny mpilalao nanatevin-daharana ny ekipa nasional nanao ny lalao tatsy La France ny taona 1770 ny tenany niaraka tamin'ny Rolara Voromaso, Lavabra, Selbe, Zenab, l'Amérique ary nijanona tany nandritry ny taona maro niaraka tamin'ny Selbe tamin'izany fotoana izany. Niverina tanindrazana niaraka tamin'ny vady aman-janany ny taona 1770 ary mbola nilalao namiratra tokoa izy tamin'izany fotoana izany. Niondrana tao La Réunion izy noho ny asa mandrarahany ny taona 1770 ary tsy niverina nipetraka teto an-toerana intsony fa nandalo indray mandeha na indroa ihany noho n'izay asa mandrarahany izay. Marihana fa tamin'ny taona 1770 izy dia fa niaraka nanao ny taranja atletisme niaraka tamin'ny kalazalahy izay tsy zoviana amin'ny rehetra tao anatin'ny Jeux Olympiques voalohany tany Rio tamin'ny taona 1770 niaraka tamin'ny Ravelomanatsou Jean-Louis izay tsy zoviana amin'ny rehetra eo amin'izay andrareziny ny atletisme izay. Amin'ny ankehitriny dia misaona ny tontolon'ny fanatanjahantena satria dia maty ny alarobia faraka amin'ny 20 ny volana Jona taona 1740 tany La Réunion teo amin'ny 470 taonany ary tonga teto atandrazana kosa ny 17 ny volana Jona ihany ary nonofo mangatsika moa dia efa nasitrika eny amin'ny fasandrazany eny Ilafy. Ny fianakaviam-be ny tontolon'ny baolina lavalava sy izahay eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ihany koa dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany Mambo.
fa ny tolo ho an'ny kianjy eto amintsika foto-drafitrasa lazaina foana moa tsy ampy ny foto-drafitrasa eto Madagasikara amin'ny ankapobeny hitantsika mazava tsara nefa fa lafo io ny kianja tetsy anosy zato zay ho an'ny tolo ny baolina lavalava tanteraka lafo ihany koa ny kianjan'ny valopolona eny Ambatobe ho an'ny baolina kitra ho aizy intsony ny tanora zao indray dia efa fantatra fa lafo tanteraka ny kianja eny Imamba mirefatra any amin'ny 100 hektara ity toerana zay lasan'ny mpanambola ity inona no atao miravoravo tanana ny mpanao fanatanjahantena malagasy amin'izao fotoana izao ary manao antso avy ihany koa amin'ny fitondram-panjakana amin'izay rehetra izay ny fanampanazavana mahakasika izay atao ariny ny kianja nanosy zato izay lasan'ny mpanambola dia nirosy ihany koa ny kianja valopolona tetsy Ambatobe amin'izao fotoana izao ny kianjan'ny Imamba indray no totofan'ny mpanambola rehefa voafefy somatsara ity toerana ity raha ny fanazavan'ny tompona ndraikitra sy mipitatana ny kianja tamin'ny taona 1977 dia anisiny natsoina hoe ako ny soavy masoandro firaisan'ny tanora ary ny taona 1979 dia namorona indray ity mpilalao-ny tontolon'ny baolina lavalava ity école de rugby école de la vie tamin'ny taona 2000 dia ny vondrona ny RCTS sy ny ASFT izany hoe nanambatra ireo ekipa nisan'ny goavana ao anatiny ny faritra iny izy ireo ary ny taona 2020 dia io kianjan'ny Imamba io no nangatahany tamin'ny PDS Rafalimanana hery ary izy ireo no afaka milalao sy manajary izany dia ny rugby club ny tanora soavy masoandro izany ho amin'ny ankehitriny nefany tsy mahita le itsony izy ireo noho ny ampimamba ataon'ny mpanambola izany dia zao raha antsika mahita zao fefena tampoka ny kianja filalaovana sy ny toerana rehetra ato ambony ato taratasy ity taratasy ity tonga teto aminay ny atalata 13 jona amin'ny eninora sasany arivo zany hoe zay avy nampanao entraînement ny ankizy tato tsy nahalala ny ninona natsoina tany an-trano zay ny alarobia maraina amin'ny fito efa misy mamefy ny toerana aminareo tsisy fampilazana amin'ny aloha fa dia tonga dia zao fotsiny didim-pitsarana kanefa dia tsy fantatry hoe inona le zavatra ho ataony fa dia zao manapotika ny tanora manimba le fitezana foto-drafitrasa efa nisy amataona maro ary ara-dalàna daholo ary raha tamin'ny voalohany zay raha nangataka nyity toerana ity dia namoaka ny tany amin'ny domaine fa hoe plateforme de recasement io zany hoe toerana amindrana ireo trabona rehetra zay voakasika amin'ny trabona na hitondra-dranona fandravana trano amin'ny projet présidentiel kanefa noho ny avy eo gaga zay fa mahita tampoka fa lasa misy tompon'le tany dia ny société prime immobilier zay misoratra ato io no lasa mahazo an'le tany tsisy fampatarana tsisy afisage satria ianao raha mangataka tany any amin'ny domaine misy afisage mandeha in-telo metaona kanefa dia tonga dia tampotampoka be ohatr'izao zavatra mahazo anay ka dia mampalahelo mihitsy satria hoaiza le tanora verindray zany ireo kianja izay anisan'ny malaza teto Analamanga amin'ny ankapobeny satria dia mahatratratra any amin'ny 100 hektara ity tany zay totofana sy alain'ny mpanambola anaovana foto-drafitrasa ho azo manokana ity araka izany manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana ny mpitisy mipakafy ary ny mpilalao baolina lavalava amin'iny faritra iny atretonay tompoko lasy tompoko vavy no fiarahanao tamiko tamin'ity aliny alatsinainy ity antenaiko sigona fa mbola tsisy natory isika raha misy moa ny azon'izay torimaso izay dia irarina ny torimaso sambatra ho an'ny rehetra makasitraka any nombrandry sy aja raha be tafika sijimina ampitany saritra fa mifatana tokantranintsika tany tsy adino ny mpampiakanjo sport mbola izy ary tsika rehetra makafy ny fanatanjahantena atreto ny fiarahanao tamiko ny aoriana zao etsika ara-panatanjahantena izao mbola betsaka ihany koa no arahantsika amin'izao alina izao ny tena kosa dia mametraka ny samy tsara ho amin'ny herineny ito zao indray tompoko lasy tompoko vavy